izay manome rano manome aina io indrindra no antony nahatonga ireo olon-jato nanatanteraka ny adidiny tamin'ny fanomezana raha maimaim-poana avy amin'ilay mpandra rahatelo masy ireo mpiara-miombona antoka aminy moa ireto olona marobe tonga nanefiny adidiny reto. Olona tsara sitrapo misy 300 avy amin'ilay mpandra rahatelo sy ireo orinasa mpiara-miombona antoka aminy no hanome raha mandritra ny journée don de sang na andro fanomezana raha maimaim-poana izay ny atomboka omaly. Vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fondation Telma sy ny banky fitahirizana raha ao amin'ivony GRHPF na ny CNTS izao etsika zao. Efa fahatelo ny opération journée don de sang zao ity atrehantsika afaka tenena io action io dia anatiny action de responsabilité sociétale de l'entreprise. Édition fahatelo io Telma sy ny orinasa miaramiasa amin'ny sy amin'ny fondation no nasena andray amin'ny resy lahatra tokoa ireo mpiara-piombona antoka amin'ny Telma fa manavitra aina ny manome raha an-tsitrapo. Mino zany hoe tsara ny manome ho an'ny hafa dia izay nahatonga hoe nanatina le izy hoe miaramiasa amin'ny Telma foana ny amin'ny association zany. Mahafinaritra satria tsy betsaka manao azy fa vitsy kely dia izay indrindra hoe mahavitsy azy dia tsara zany hoe aparitaka dia mahafinaritra hoe manomboka aty le izy dia vitsy. Inona ny fanentanana ho an'ny hafa? Tongava manampy ny hafa manao soa. Maharitra 3 andro ty journée don de sang izay iarahan'ny fondation Telma sy ny CNTS ty efa natomboka omaly tetsy amin'ny showroom etsy amin'ny Jovena Galaxy. Androany kosa tetsy amin'ny Foibe an'ny Telma etsy Larby ary tohizana rapitso etsy amin'ny Telma Analakely.